satria efa vonona ny sary mahakasika ny fisian'ny filohan'ny fidana ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena eto Madagasikara dia andeha rahantsika avy hatrany. Tanora 540 no nivoaka teto amin'ity fitoeram-panofanana Rakasy ho an'ny fambolena eto amin'ny commune Mananjara mahitsy ity. Mahery ny 20 kosa ireo nahazo diplôma rehefa niofana teto nandritra ny 3 taona. Isan'ireo i Arnaud. Tena mpamaranana ny taom-piofanany, tsy nanana afa-tsy ankosivy izy. Ankehitriny, 700 ny akomana atody lava ompiany. Lasa mpandraharaha i Arnaud. Tamin'ny voalohany zay rehefa voniditra, bazy aloha nasaina ny anaranay, bazy ao anatin'ny fambolena, bazy ao anatin'ny fiompiana, ahoana aloha mahatantsaha voalohany indrindra, dia rehefa tratra ilay mahatantsaha, ahoana indray ary ny afahanao mo mpandraharaha indray matianina hoe fitantanana an'ilay orinasa, dia ahoana koa ny isintomanao vola avy any mpamatsy vola. Ankoatra ny sarika ireo tanora ho lasa mpandraharaha, mikendry ny hanatsara ny tontolo ambanivohitra amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana rehefa nanangana ny kafipa eto Mahitsy. Ny foto-drafitr'asy izay mahazaka mpiofana hatramin'ny 700. Raha mikasika an'ilay formation fohy dia iny zany tsy misy karazana iny fa rehefa maharaka izy mety hoe fampiofanana mahay manoratra sy namany dia afaka manao. Fa ilay anankiray faharoa mikasika ny formation de longue durée zany hoe le formation lava 3 taona iny dia takena aminazy zany na vita izy ny kilasy fahatelo. Teti-bola avy amin'ny FIDA na ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fambolena no ahafahana mampiodina ireny tanora rehetra ireny. Afa-po amin'ny vokatra ary anohy ny famatsim-bola sy ampitombo hatramin'ny 20 tapitrisa dolara ny FIDA amin'ny taona ho avy. Et nous pensons qu'investir dans des personnes et dans des jeunes qui peuvent se développer et transformer les zones rurales et aussi les emplois, c'est très important. C'est un très bon exemple de la formation technique et aussi de comme des jeunes peuvent vraiment faire ses rêves et vraiment avoir ces emplois et aussi employer des autres personnes. Tanora efa mahery ny ray hetsy manerana ny nosy no nisitraka fampiofanana Rakasy tamin'ny alalan'ny FIDA.